Ianareo hianatra zavatra kely anankiray vaovao indray antsika androany a. Mahakasika ny traitement ny son zany a ny voix. Ny zavatra hitantsika rehefa avy manao guest de jean zany a de plat be le son a. Ary raha ohatra ka ataontsika amin'ny endrika sary le izy a de ohatran'ny hoe mbola noir et blanc zany zao le sary de zao tsika zany anomboka nisy couleur. De ny zavatra anankiray a atoroko anareo eto a ho an'ny resaka vocal de ny resaka distorsion harmonique. Zay anisany tena ilaina mba hampazava tsara an'le parole an'le mpihira mba ho tracé tsara mba hisy grain tsara zany le Q zany e. Zay ny antony tena ilaivana an'le distorsion harmonique. Fantatsika tsara moa zany ny harmonique fa manomboka any amin'ny 4000 5000 Hz zany a de miakatra katrany amin'ny 20000 any a presque harmonique daholo efa tonga any brillance izy rehefa tena tonga any ambony be any a. Fa zany hoe iny partie ana fréquence iny zany a ho saturena zany iny de manome effet anankiray a zay arahantsika miheno eto le izy a. Fa misy ohatra kely anankiray moa zany zao hito a ato anatin'ity ordi ity misy an'ity vocal ny narindra ty a ty zao no disponible ato indray a. Andiamanitro Andiamanitro ianao. Zany zao efa presque efa misy zany a. Efa eno hoe efa ohatra misy any amin'ny fréquence ambony zany efa henoko misy misatura tsara mihitsy a. Andiamanitro ianao. De ny anaovantsika anazy a anisy ox anankiray tsika anankiray vaovao mihitsy a de ataontsika préfader alevantsika hatrany amin'ny 0 a ataontsika plus izy fa ataontsika ox a de aka an'le aka exciteur anankiray tsika ao amin'ny waves zao misy an'le affix zay ny anarany ty vintage exciteur ty de ho alefantsika izy rery a. Andiamanitro ianao. De enonareo zany le any amin'ny ambony any tena misy ohatra misy brillance mirehatra zany a zay a de zay le tadiavintsika zay. Mangetaetanao ny fanaiko. De ny tena tsara tokony anaovantsika anazy zany zao a le distorsion harmonique fotsiny alevantsika satria efa misy voix ato a efa misy traitement tao a. Zany hoe eto zany aloha zany a tiako atoronareo fotsiny a zavatra misy eto a DSR fotsiny eto a manala an'le sibilance a de compresseur efa nisy lesona mahakasika compresseur efa hitanareo compresseur de pitch correction a mba manitsinitsy tsara an'le feo any satria misy mivalana kely mba hafa zany a le izy hoe tena madio tsara le son mahitsy tsara ny fihirany. De eto zany zao a ny anaovantsika anazy a le distorsion harmonique fotsiny alefantsika Ny fanaiko maniliana we. zay zao le izy zao zay ty a ny gain d'entrée fotsiny a de ty zany a ny mix an'le raha ohatra ka atao anatin'ny mix 1 na mix 2 arakaraka zay tiavanao anazy a. Eto a ty zany le jauge le izy hoe ataonao 100% le distorsion na 0% izy tsisy nenenina mihitsy. Zay mitady orana. Zay no mahakasika an'iny a. Ankoatran'izay noise resaka bruit noise Zay mitady orana. de nanaovantsika anazy a araka le nilazaiko teo a izy rery nalefatsika. Mihoatra noho izany no iandrandrako anao. Zay fotsiny iny a de asiantsika équal Te hitondra fainatitra. de filtretsika mihitsy iny a anilantsika manomboka any amin'ny 5000 any a.
dia ampiarahantsika amin'izay zao le izy a alefantsika fotsiny aloha le voix tsisy an'le izy a fanay oento miakachao situnia misy ohatra mahagaga zany fa tsy maninona raha ohatran'izay le izy a Yamanitro asiantsika an'le exciter amin'izay Andiamanitro ianao mangetaetanao ny fanaiko maniry anao e ny nofoko indro asandratro anao ny tanako toy ny tany may zahay mitady orana dia hitanareo amin'izany a fa lasa misy présence kokoa le tononkira lasa tracé kokoa hita marika kokoa zany hoe ty le sujet a dia ankoatran'izay le fond dia mahazo valeur kokoa zany a le voix ao anatin'izay dia io a exciter io a azontsika ampiasaina ihany koa amin'ny guitare acoustique izay ampiasaina tsy dia tena hoe ampiasaina betsaka be araka ny ohatra ny hitanareo tamin'ny ohatra izay nataoko teo zao anatin'le izy a tsy mila hoe postena be le izy na ohatran'izany fa atao hoeno tsara fotsiny a lay le distorsion anatin'le voix zany mba hoeno le izy dia amin'izay fotoana izay na mihira ambany aza le mpihira tsy voatery compressena le izy hoe hiena le plage dynamique dia hoeno tsara le voix fa le distorsion harmonique dia ino foana le tononkira na zay zavatra lazain'le olona fa le nuance le izy le volume ambany zany hoe distorsion anao zany any any ambony any foana zany dia zay no mahafinaritra amin'izy io zay zany fomba ampiasaina anazy anankiray amin'ny en parallèle moa zany fa raha tianareo ny ampiasa anazy inona moa zany en série dia azo atao ihany koa zany dia alainao fotsiny izy dia apetrakitsika eto dia avy eo manao mix tsika dia Sandratro anao ny tanako toy ny tany may zahay mitady orana mihoatra noho izany tsy fantako izay mahatonga an'izay zavatra miraikitra izay fa vao aingana koa ny fananova tanteraka ny matosy fa hoentintsika tsy moramora eo ny installation dia zay koa ny antony nahatonga antsika mbola elaela aloha tsy nisy lesona fa azonao ampiasaina zany ny exciter na en série na en parallèle zay fomba anaovanao anazy fa tsara kokoa en parallèle satria lasa misy lavaka zay le son raha ohatra ka ataonao en série le izy zany hoe lasa mise en valeur fotsiny le grave sy le harmonique dia le médium lasa very le qualité an'le izy lasa misy creux zany le izy dia lasa tsy tsara loatra le izy raha vao ampiasaina amin'io fa ny tsara aminazy en parallèle dia amin'izay ny voix-nao zany na ny guitare acoustique anao afaka mipetraka madio tsara le piste fa ny ankoatran'izay manampy fotsiny raha ohatra ka tianao hoe misy harmonique na afaka ataonao ihany koa asianao automation rehetrarehetra zany afaka atao daholo anatin'ilay izy zay aloha zany ny mahakasika ny vintage exciter zany hitao fa misy be dia be ny exciter tadidio koa nefa fa ny exciter sady manome chaleur an'le voix koa zany le piste anao koa zany zany hoe le signal zany lasa me misy loko kokoa na izy me froid kokoa na izy me chaud kokoa na izy me tout neutre koa fa misy an'ity Kazrock ty ihany koa
dia karazany koa izy ty andrasonge alefantsika indray ihany koa ny test amin'izy ty Manitro sisy izao andria manitro ianao dia alefantsika izy Mangetaetanao ny fanaiko maniry anao ny nofoko indro asandratro anao ny tanako raha araka ny anareo zany zao dia tonga dia le voix ray manontolo zany hoe le signal ray manontolo mihitsy tonga dia miaraka clip zany hoe saturé zao anatin'izay dia misy couleur an'le izy arakarak'ilay izy toy moa zany misy karazana tube angamba izy io dia arakarak'izay koa le chaleur zay azonareo ao anatin'ilay izy dia be dia be ny karazany izy ireo tsy voatery hoe Troiron na le vintage Afex vintage teo ihany fa misy karazany be dia be izy ireny zany dia izay no mahakasika an'iny fa hotoizantsika indray ny traitement en avant amina karazana effet anankiray hafa